ingay rajoely tsy mahay mitantatra firenena fa mahay manao communication ary amafisoko eto androany vokany 0 boribory eo anatin'izay resaka hoe volam-bahoaka izany zany inge mampangidihidy hoe volan'ny tenany an'ny tenany anajana ny tena marary zany a marary ihany zany eritrereto hoe ny ao atokantranonao ny ao atokontaninao araka le fiteny hoe raha ny fanjakana no mahita rongony maniry eo atokantranonao dia anao io fa raha mahita volamenao io izy dia tsy anao io fa ny fanjakana io ka manahoana ankehitriny no hoe volam-bahoaka no entina olaniana marobe nge raha mivoaka kely fotsiny ianao manodidina anao ny fiarahamonina misy anao ny distrika misy anao e dia marobe ireo olona sahirana maro ireo hoe miofako mivava ho ny fitenenana sahirana trongo voaomana ary nohanina an'io efa nitrosaina omaly zany rehetrarehetra zany ny zava-misy eto amintsika eto efa tafiditra ianao eny tompoko somary mafimafy kely azafady eny tompoko somary ambonimbony kely mimata amin'ny zizelle azafady miteny zao le TVA hoe 20%. De tsy maintsy mpanjifa mandeha ny 20% iny fa tsy le banky mihitsy de zany raha mindrana vola 200 000 ariary zany ianao a de mitombo 20 000 ariary zany ny ombony akoatra ny zana-bola de mbola mitombo 20 000 ariary zay aloha ny fahitako azy voalohany nefa ny io a reto le dépité maro anisy reto mampiavaka amin'ny vahoaka amin'io tsangatsangatanana fatana en plus n'izay ny aferan-kongo hoe tazomoka atao expérience amina CVO ndray ve le vahoaka ny kongo CVO fa tsy hita daty daty afitaiza ndray ve dia aveke ndray dia vonina ndray hoe CVO ataonare expérience andro zao raha hoe tazomoka ny any kongo tokony ilay moustique tsara de tonga de reny hoe fanafody inona ny tena haingana apajanona an'le izy fa tsy CVO ny ndesina any zay ngambany hafa mankahero ny vahoaka ny konga misaotra tompo akasitrahana ianao ao anatin'izany a faneho-kevitra sy fankahirezana ihany koa ho an'ny mpiray tanindrazana satria dia mafimafy ny zavatra misy any atoerana efa nresantsika teo ny olona ara-pitaterana misy olana ara-pahasalamana goavana ihany koa any atoerana satria dia mandripaka ny tazo mahery any a amin'izao fotoan'izao raisitsika na tsy manaraka miaraba tompoko efa tafiditra ianao allo eny tompoko dia aona fandehany oui salama dasy salama tsara oui fidèle avec Tuliara eny tompoko eny tovy hatrany ary ny faneho-kevitra mampalahelo raha-pirenena satria zao allo eny tompoko efa toizy ny faneho-kevitra ao ny faneho-kevitra zany mijaly raha le vahoaka malagasy de hitatsika ampidino ambanimbany radio anao le faneho-kevitra zany mampalahelo satria ny firenena mandroso ao ny firenena mandroso tompoko salama na vahoaka ho aminy efa miala lavitra ny radio toizy ny faneho-kevitra ao ary ny firenena mandroso tompoko de salama ny vahoaka ho aminy mandry fahalemana izy ao de oui ny firenena mandroso salama ny vahoaka ho aminy mandry fahalemana izy mamokatra izy de zay natao hoe firenena mandroso fa ny amintsika eto Madagasikara mitrongo vahoamana daholo ny 97% ny vahoaka malagasy am'izao satria marary izy tsisy fitsaboana ny aniko ary natadiavina isan'andro ny fandriam-pahalemana tsisy de tsy hitako hoe ahoana tsy inona ny tsy haiko tsy haiko fa efa tsy anatin'ny klasy manimanitra tsony zany fitenenana vahoaka malagasy fa fadiranovana tsy zay ny antsika malagasy am'izao fa de asakasaka reto tena mampalahelo eka iny moa zany le tonga amin'ny tononkirany nanahary fa izay io iny hoe mizotra makay zany dia de efa tam'izany iny efa tany amin'ny taona 20 fa de iainantsika aloha izy akehitriny mihitsy le mpanakanto tam'izay indrindra de ao anatin'izany mbola misy antso aloha raisitsika ihany de ahoana ny fandehany lasa ndray izy teo
raisitsika ny antso manaraka rehefa tafiditra fa ny afatra fotsiny de aleo a vonoana ny radiotsika na manalavitra ny onjapeo isika efa tafiditra ianao miarapa toboko kely namana gaetan eny toboko amin'ile fanafody alefanjare fivotra misy treo fahasalamam-bahoaka ianao mendeka ny tamin'ny rivo mandeha ambatondrazaka ty aminay ty mandeha avion inona ny tsy andefasanareo ny zavatra io mandeha hélicoptère mandeha ny Congo tamin'ny fifidianana député en Congo contre tamin'ny député mpanjakana tao i Congo ny contre tamin'ny Brunel Rasat tsy androfana taty amin'ny fanoerana na ambiterinandro ny hélicoptère mijanona tao i Congo nanaovana fatelezakevitra tamin'ny de maninona nefa le fahaizao alefanareo sur terre fa tsy alefanareo amin'ny hélicoptère mampalahelo zany zavatra tany savy andasany efa misy faty mikararana be mihoatra an'le io zay nareo votaitra vo anao angaredina andeha hoany amplisin'izay nareo mandeha mandany vola amin'ny filakevitry ny misitra ny fianarantso na hotetezina rety lafivaliny mosity ka efa tsy miova le fitatananareo de lakoloso mopera ihany io izy transmet teo ihany teo zay angamba fa makasitraka gaetan akasitrahana ianao amin'izany fanampanazavana moa satria de efa tafiditra izy teo namea ny zavatra misy ny zavatra hita ny mahakasika ny kongo voalohany indrindra raisitsika ny antso manaraka de ahoana mifandehany ye fa ao anatin'izay no resaka ny hoe ikongo resaka tazomoka azadonoana fa aty amin'ny firenena afrikanina de Madagasikara ny nisan'ny mbola tsy afaka ao anatin'izany resaka tazomoka izany raha ijery tamin'ireo firenena maro zay ripaky ny tazomoka tamin'izany vanim-potoana zany Madagasikara mbola mitana ny laharana ao anatin'izay resaka hoe tazomoka izay nisy nefa fanetanana tamin'izany fotoana na ny roa sy roa arivo de tena nanjaka zany fanetanana amin'ny resaka hoe lay tapon lobolobo esorony rano miandro na zany zavatra zany ane efa iainana ny andavanandro zany fa eo amin'le hetsiky ny fanjakana indrindraindrindra hoe inona ny zava-misy ataonareo lahara-pahamehana le aim-bahoaka sa inona ny lahara-pahamehana ho anareo tokoa andehanao fivoriana ve ianareo andamy volam-bahoaka ve ianareo de iverina ianareo azadonoana fa raha ao anatin'ilay fitadiavan'ny vahoaka anareo ao anatin'le aretina no tonga ianareo de merci président ho fitenenana ilain'ny vahoaka nareo fa raha efa lasa loatra le fahavoazana sanatriavy mivavana diny lela ka sanatria ve isy maty araka ny teny namatsika teo izay vo idodidody ianareo anatitra indray ny faodramaso ohatry ny efa karazana fietsaram-belatsy iny efa karazana ohatry ny hoe ozina sopa sy veliko bay akatoko iny ka tsy aleo ve ny misoroka araka ny teny vahiny hoe gouverner sy prévoir zao ianareo de mijery fa tsy hoe isataony ianareo de mahita hoe trangana tazomoka aza vela ohatry zay fotsiny le izy aza atao vaindra raha tsy mba marary le zavatra fa tonga de manana finiavana manana aseho mihitsy le hoe nanao maty sika tamin'ny 9 ny volana jona nanao fety sika nylany sika nandany volo sika aza atao mihitsy hoe lany ny vola ka tsy misy tsony vare nitsabonany vahoaka malagasy fa volam-bahoaka io dia avereno zay le tamberina ndraikitra takina amintsika tsirairay avy aiza daholy ilay fiara manidina nentina nanaovana démonstration de force tamin'izany fotoana zany itsy eo reny zavatra rehetrarehetra reny afahantsika mamonjy azadonoana fa nany eto anivotany na ny any amin'ny sisiny samy malagasy io ary ianareo tsy filoham-pirenena nantoky esory ao anatin'le fotom-pisainany zay hoe za filoham-pirenena natoko ka rehefa ny atoko volomboasary de akaika fa filoham-pirenena ny malagasy ary anisan'ny atao hoe rehefa filoham-pirenena de mitaky andraikitra zay zavatra zay no amin'ny ministera isa-tsokajiny mitaky andraikitra zay zavatra zay atrany amin'ny fotony ny any anivon'ny fokotany de misy andraikitra takina amin'ny tsirairay avy ao anatin'izany fotoana zany hoe inona moa zany hiasa ho an'ny vahoaka ianareo amin'ny fotoana rehetra hiasa ho an'ny vahoaka izay ny tena tokony ho apetraka mantsy amin'ny fahefana de an'ny vahoaka fa aza diso hevitra ianareo hoe rehefa tafapetraka eo ambonin'ny sezi de ianareo le fahefana tsia mpiandro omby vola vita ianareo tsy tompony fa mpamerando ihany ko e marina tokoa zay satria de
izay ny tena olana eto amintsika e adino nylay mpitondra fanjakana zany a ny vahoaka izay tenatena ataontsika hoe tompony fahefana sy ny vahoaka izay nametraka azy teo amin'ilay toerany ireo vahoaka ny fidy azy sy nametraka azy raha hoe azo lazaina hoe ny fidy azy moa zany tsy de tena zay loatra ny fahamarinana raha le fifidianana filopirenena farany teo a fa azadiny fa izay vahoaka zay no tompony fahefana ary zay vahoaka izay ny tokony hojerena ary isika tsy hoe manentana atsika akory na hoe inona fa ny vahoaka malagasy ny tokony ho tonga saina manatrehan'izany rehetrarehetra zany tokony hijery hoe inona no hovepetra ho raisina inona no atao a manoloana nyity ataontsika hoe fahoriana sy fijaliana iainana isan'andro ity mitoy ihany ny resadresaka moa de mitoy ihany koa ny fandraisantsika ny antso satria de nisy ny insistany antso teo a isika miresaka de lasa nijanona izy afaka miditra miantso ianareo am'izao fotoan'izao a amin'ilay 3814 teo a 882 a 24 mandray anjara mivantana ato anatin'ny fandarana maromaro ny resakitsika teo fa ny resaka farany moa zany de izay ataontsika hoe momba ny tokony ijereny ny mpitondra ny sosialim-bahoaka izay rehefa tsy nijery hatramin'izay anefa io le fomba fiteny ako tsy naneno hatrizay ozy izy araka fomba fiteny efa lany ny kiary rehefa izay ny zavatra misy amin'ny reto mpitondra sy ny tompony andraikitra atsika ireto a inona no tsara ho ataotsika inona ny fepetra ho raisitsika iandry ve isika anyreto ataontsika hoe mpitarika politika na lohandohampisorona ara-politika sa isika vahoaka izay ataontsika hoe miaritra sy miaina mivantana izany fahoriana sy fijaliana zany a no mila mijery vaolana eo anatrehan'izany inona ny tokony ho ataontsika eo anatrehan'izao ataontsika hoe fahasairanana mianjady a satria raha izao no mitoy araka ny fomba fiteny teo a de sanatria ifampihinana velona eto ny samy malagasy satria de lalina loatra ny fahoriana lalina loatra zany ataontsika hoe fitadiavana sy tsy fahitana zay ho arapaka sy ny ampidirina ao anaty vilany izany ary ny atsika moa zany de izay ny tena olana mila vahana voalohany indrindra eto amintsika izay fanatsarana ny fari-piaina ny vahoaka malagasy zay raha isika ny antso manaraka rehefa tafiditra miaraba tompoko ahoana mifandeha eny de ahoana mifandeha Ambohimangankely eny tompo fandeha tokoly de tsotra efa miteny hatramin'izay ngamba zay a talohan'ny fifidianana député teo nanentana ny olona na tamin'ny fotoana mbola tao anatin'ny miasa ny ary de fa miteny a re député maro nisy reo a no fototry ny fahoriana sy mifampitera Madagasikara satria reo ny solombavam-bahoaka solo tena amin'ny vahoaka any amin'ny distrika tsirairay avy afaka mahita ny problème ny fahoriana mahita ny arenao amin'ny taniny ka afaka mitondra an'izany ho tsandrana any amin'ny antenimieram-pirenena nefa ve ireo nanao an'izany fa tsy mitombotsoa amin'ny manokana no mijery iza no afaka manala ny manjava ny gouvernement iza miafaka manala ny président eo amin'ny plasiny io amin'ny fomba miliady tsy misy korotana tsy misy ninina tsy ny député allo mbola maheno anao tsara ny député no izany iza no fototry ny fahoriana eto Madagasikara ny député zany kaka misy ny tany kongo amin'izao fahoriana menjady amin'izao ahoana moa ny tsalalan'ny gouvernement na no conseil de gouvernement izy tany fianaratra inona ny olana tamin'izareo tsy nandeha tao ikongo aloha zay mo nanao an'le zavatra fa midika tsisy valeurany aminao le ikongo zay de fa miteny azahay tsisy valeurany amin'ny vahoaka Madagasikara satria nahoana ilay solombavam-bahoaka atsika mihitsy no tsy mikaraha de io izy ny any io aza taitra daholo tsika fa itsika no vokarama andany andreo apamafy tohatra ny fitondrana tsika le olona tohatry ny latabatra fotsiny eo ambony eo itengenany nanany inosarosanany tapitra satra makasitraka anao am'izay fanehoan-kevitra ao izay ary tena izay tokoa ny zava-misy solombavam-bahoaka isolovava-vahoaka ave hitondra le fitarainam-bahoaka sy ny mararony vahoaka ave le solombavam-bahoaka sa hoe solombavam-bahoaka ihinana ny hanim-bahoaka ndao aloha raisitsika ny antso de ahoana ny fandehany miarabanao salama tsara mbola anao amin'ny anoy an'le teny le raha matoka eo
miangavy ny député ny boriboritany eniny eto Antananarivo mba hitarika ny olona io. Tapaka le antso fa toizako le risaka hoe lay solom-bavim-bahoaka ary hatrany am-boalohany ene de efa niazakazahana mihitsy ny hoe mba ny atokontsika izay le fahavoazan'ilay atoko i Gaëtan zany hoe tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy intsony ilay tokony ho atao sy ny asa tadiavina. Ndao ara aloha raisitsika ny namana manaraka de ahoana ny fandehany. Allo maheno anao tsara? Salam. Le izy le rehetra io zavatra io tena hoe famonoana ny vahoaka mihitsy io zara raha misy zavatra mba atao ampihenana ny isan'ny vahoaka. Marina ny tenin'ny madame Zelle teo hoe tamin'ny propagande zay de olona avy any avy tolongoina zay mipetraka aty Antananarivo. Fantatra daholo ny zavatra nitsanga tao tamin'ny fotoanan'ny propagande reny. Aiza ny hélicoptère ndresahana io de tamin'ny vina koa nisy an'ry le oera le hoe misy drone atao anaty fanafody any amin'ny toerana tsy afaka ny tomobile. Tamin'ny vina le efa ela izy iny fa tsy tadidiko nampisehoana an'iny tamin'ny fahitalavitra tamin'izany. Be loatra mihitsy zay fampanantenana zay. De aiza daholo reny zavatra reny zany fa le izy zany tena tetika ho famonoana ny vahoaka mihitsy. De tia anankiray itsika miady ny resaka rano hoe mijiro sy rano ohatr'izany. Za le rehetra afaka kelikely tena matahotra ny amin'io rano ampiasaitsika io amin'ny pompe io tena sura fa mety hamono atsika koa raha afaka kelikely satria avany ny source afahana mamono atsika malakilaky. Mety amina zavatra mety hoe misy karazana fanafody misy ohatra hoe apisy karazana aretina amono an'le olona tsikelikely. Tena suran'izany raha ity fitondrana ty raha mbola ty foana no eo ka amin'ny fotoana tsy voarava atsika eo de ahita zavatra mihoatra lavitra noho ireny fanapozinana ara-tsakafo reny tsika. Mankasitraka indrindra tompoko de maherezina reo makahery de mankasitraka ihany koa amin'ny fanehoan-kevitra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany amin'izao tsisy tsy mitaraina Gaëtan raha mbola mananaina raha olombelona no famandray ihany koa tsy maintsy miaina ao anatin'izany hoe hiry-firy izany satria eny an-tsena anie tsy misy hoe ity kapoakambary vidin'ny kapoakambariny pomban'ny fitondrany na ity vidin'ny kapoakambary ho an'ny mpanohatra fa iraisana daholo ary zay ny tena mampivarahotsana sy mahalasa saina tamin'ny fotoana nisian'ireny hoe fampelezan-kevitra ireny. Marobe ny karazana fampelezan-kevitra niseho teo ny ao ny hoe fizarana ihany koa ary zay moa zany lasa tarazo aty oriana mihitsy zay hoe rehefa tsy tia zavatra tia tolotolotra ianao de aza manantena no ahazo vato ao anatin'ny fifidianana. Ny nanolotra mahazo vato fa mbola hafa ihany koa any ambadika any lay hoe karazana alabato ihany koa rehefa manomboka le fifidianana amin'ny fotoana iny fa tamin'ireny zavatra reny de nahita isika karazana olona navesatra amin'ny borety nakaiza daholo reny borety reny ankehitriny nakaiza daholo zany reny karazana misy namana atsika aloha ato miditra ato tonga de raisitsika avetrany de ahoana fandehany eny tompoko iza moa de aviaiza de ento avetrany faneho-kevitra ny antso tonga de afaka miteny avetranytsika ao anatin'ireny fampelezan-kevitra ireny azadononany samy nandray daholo hoe zay nandray ray etsy zay nandray roa etsy fa le roa etsy na vitanao nandritra ny 5 volana moa iny azadononany zao fa ny gombary ane zao efa tafiakatra efa any amin'ny 5 alina sy ray etsy ny mora indrindra ary raha nahazo an'izay ray etsy zay ianao tsy azo antoka mihitsy aloha tonga de mividy gombary ray satria tsy vary rery ny velomanao anatin'ny ankohonanao sy ny tokantranonao anatin'ny ray volana zany hoe mila mijery lavitra isika vahoaka malagasy io fa mipoaka le izy ankehitriny samy mitaraina daholo ny rehetra ary samy manana fery anaty daholo ka izay ny antsonanareo mpitondra fanjakana ane aza heverinareo mihitsy fa raha manakina fitantanana tsy mety ataonareo de lazaina fa fahavalo fa ny olona milaza ny tsy fetezana eo amin'ny zavatra atao ny tena atao hoe namana aza sodokan'le hoe pampaneno lakolosy le hoe kitindao alefa ihany président tsy reny akory nge ny tena hoe namana akaiky fa androany ianao raha rendrika de milaza aminao fa tsy hitareo ny akotsina ny anao hatrizay la ny kary fa raha le kary nihinana hatramin'izay ihany koa rehefa tsy hita toerana ihany koa lasa mifindraizandray le kary nihinana koa fa efa mifindrafindra io de ianao ihany koa zany mila mijery an'izay hoe ahoana ny fidiananao ny tena namanao de apetrao amin'ny fitoerany le vahoaka re tompoko marary ane io ary raha io ane no mitroatra raha io vahoaka io no mitroatra
milaza aminao a tsy tony tamin'ny fotoanandro nataonareo nke izy io hoe akalanja vatapaty tamin'ny solombavambahoaka tamin'izany fotoana e tsy vatapaty tsony ny lanjainy e fa ngamba mihitsy efa bolongam-batopasana sanatria avy mivavana diny lelana ny hidi-pasana mihitsy no nentina ndao aloha raisitsika ihany koa ny antso manaraka dia ahoana fandehany mbola tapaka efa tafiditra mifanindrinindry be le antso a ny resaka moa mandeha ihany ao anatrehan'izany a satria mafana dia mafana ny adi-hevitra sy ny loha-hevitra intsika raha isika ny antso manaraka miaraba tompoko madama Nirina toliara madama Nirina toliary eny tonga soa ianao madama Nirina alahelo raha valimanana io ka alahelo ny dada io mihinana antsika vaoka malagasy io maheno anao tsara alahelo ny dada raha valimana io ka zao zany le hoe tsy nyray telonjato mikapoaka fa dia filaharanareo Taninarivo ny menaka valonjato sy arivo zay tsy laharana ny ato maneniny tsy azon'Andriamanitra io fa lahelo ny dada raha valimanana ankasana ny avy any Toliary amin'izay faneho-kevitra izay a sy ny fomba fijery ary izay moa ny zavatra misy raha ny alahelo-mbahoaka ihany koa aloha dia efa maromaro amin'izao fotoana izao miaraba tompoko efa tafiditra ianao dia ahoana fandehany dia anao fandeha Abater Tamatavy any tompoko eny tompoko za zany ohatran'ny fanamarena fotsiny rehefa tena nina sy eritretina amin'ilay fandarina izay olona mitendretra zany dia ohatran'ny manao le fanjakana zany efa tena tsy hoe tsy mirarary efa tena tsy mahay mihitsy tsy hay zareo mihitsy le mitondra firenena dia raha ny tokony hoe rehefa tsy mahay le dia nisy tenyle rangaty hoe le député misy le solombavambahoaka reo zany reo ny tompona andraikitra ny zavatra rehetra neritreretiko zay hoe mainona moa raha tomboka amin'ireo zany ny fitsaram-bahoaka rehefa ohatra hoe anaka reo mamotika ny vahoaka rehetrarehetra dia manaraka izany koa le fandarana zany tsara amin'le deona fandeha tokony mba mainona raha mba hovaitsika indray le fandarana dia ny zavatra ataotsika eo mba tsy deona fandeha ntsy fa tonga dia hoe ahoana no tokony hananovana analana an'ireo zany hoe tokony izay zany no voiziny isan'andro san'indray fa tsy le hoe aiza indray no alehany zany zao hoe mety deona fandehany zany efa hita mihitsy le fandehany fa tsy mamely dia alao mba ny olona tsirany andreo mba zay tokony miantsy zany dia mbo manao torohevitra izao no tokony ataona izao tokony ataonazao fandehany marina moa zany fa anarana fandarana ny iny ny anarana fandarana akory tsy midika hoe hanovany fandarana entiny izay aloha tsara petraka ao anatiny a efa misy antsy tafiditra raisitsika ny antsy manaraka sao dia hitondra dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko misy nirina eny aty amboso eny tompoko miarabanao misy aloha Madagasikara tsy atao maso fa tena vonitra mihitsy tena potika mihitsy tsika malagasy miatony manko dia zao io vao mitondrantsika io dia fasa ary dia tsy manana maheno atsika izany io zavatra tsy manaka atao fa tsy manaiky ny teniny amin'ny ka tokony ataotsika dia tokony hoe ovaina tanteraka mihitsy ny momba an'ireo satria raha mbolambola eo foana reo dia izaly hoe tsika menatakin'iny fa tokony mandray andraiky tsika betana maka mihitsy ny teniny olona teo hoe nahiran'ny sotsika raha hoe mety efa tsy mizala zavatra mampatonga tsika be manaiky ny mandrosezeny ana ny orinao kely eo rano antsika eo raha mety opozimo mihitsy dia ho faty hoe tsika zara ny karakara misy an'izany satria ny karakara mpihaza Madagasikara be dia be ke firenena reo tsy hita Madagasikara fa rehefa tsika tsy mandray indraiky ka maka défense mana précaution miray lina manana fahaton'ireo ataon'ireo olona rehetrarehetra mazana gasy bazara dia ho potika tsika rehetrarehetra ka miangaby tsika rehetrarehetra mihitsy mba ho tonga saina mihitsy amin'izao fa tsy andraikindraiky fotsiny araiky vola koa na vola otika ianao raha fotsy dia lava fa zay fotsiny teniko a mba miangaby tsika fitaovavaka sy andray andraiky ka ho an'ny firenentsika fa lasa tsy talehaka
makasitraka anao.